Miantoka tanteraka amin'ny fahatsarana sy fampitomboana ny vokabary ny fampiasana ny masom-bolo voafantina sy tsara kalitao. Arak'izany dia misy ny ivitoerana fikarohana karazana masom-bolo vaovao eny amin'ny FOFIFA FOFIFA Ambatobe, ahitana fitaovana raitra ary manara-penitra ilaina amin'ny fikarohana siantifika. Fiara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aronjono ny FOFIFA sy ny teknika vivary ary ny gouvernemanta japonais izay vatsiny ny tsika vola. Ny laboanay zany no tena tanjona an'le izy amin'ny resaka amélioration ana plante indrindra zany fanivary, zany hoe misy karazana singa zany ao anatin'io ADN io atao hoe gène tianao afindra amina vary anankiray efa tena hoe tsara ohatra hoe X265 ohatra dia ohatra hoe mila X265 matanty rano na matanty tany manta dia izay mihitsy zany ny anton'ity laboaty ty serre ty zany ahafahantsika mamindra an'izay caractère moa zany filazana izay ao anatin'le vary efa fambolany tatsara eny. Miara-miasa amin'ny SOC izay ao ministèren'ny agriculture hoe hamoaka vary vaovao. Dia io vary vaovao ireo zany iaraha-miasa amin'ny SOC sy ny amin'ny tantsaha ny hamoahana anazy. Nandritry ny 2 andro moa dia nisy ny famondrana-traikefa sy fahaiza-manao nentiny ivitoeram-pikarohana tamin'ireo mpianatra eny anivon'ny USA Ankatso ao anatin'ny ambaratonga 5 ka nafahan'izy ireo nanao ny fampiarana amin'izay fikarohana masom-bolo izay. Dia nataonay tato ny efa-tranomaly nanao extraction na ADN. Dia ilay izy aloha misy tombontsoa be no nahatongavanay taty satria tany am-pianarana izy nianarana fotsiny hoe ohatra izao ny méthode dia ohatra izao ny démarche rehetrarana fa tonga taty izy dia nampiatra an'ilay izy dia ny fandraisan-dry zareo mahafinaritra satria azo daholo ilay izy ny fitaovana koa ampy tsara sady manara-penitra dia afaka anaovana an'ilay tsara sady mbola tsara daholo.